fampom-pivavahana eto amin'ny Hope Radio. Mioby ho an' Jehovah ary tany rehetra, manompo an' Jehovah amin'ny fifaliana, makanisa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah ny Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrina. Midira eo amin'ny vavahady amin'ny fisaorana ary eo an-kianjany amin'ny fiderahana. Misaora azy, mankalazà ny anarany, fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinana. Iaraka ivavaka isika angataka ny fanatrehan'Andriamanitra. Ry tompo ray masina tsara indrindra azy any an-danitro, misaotra anao mandrakariva izay satria no fitantanana sy ny fiarovanao dia afaka mbola mitafa ary afaka mifampahery amin'ny alalan'ny tony onjam-peo itony. Ianao no aoka hiasa eny amin'ny rivotra rehetra eny ary hahatonga an'izao afatra sy vavaka rehetra izao mba hisy akony any amin'ny olona tsirairay avy izay mandre sy miaino ny filazantsara hoentin'ny onjam-peo. Dia manatreha amin'ny fahafenona an'ity mpanomponao izay apita ny afatra ity amin'ireo teknisianina ny fitaovana rehetra ary indrindra ny mpiaino sy manaraka an'izao onjam-peo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miarabantsika tsirairay avy mpiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrinsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana fanompo-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto ary ny firariantsonay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra ny izao sabata tontolo andro izao ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ity fandaharana ity. Ka ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha isika hiaraka idera sy hanandratra ny feontsika hiaraka anao ny hira fa 7:30. Hira laharana fa 7:30 midera ny anaranao. Midera
manasa antsika handray ny baibolitsika ka nokatra izany ao amin'ny asan'apôstôly. Asan'apôstôly toko voalohany dia vakitsika manomboka ny andininy 9. Rehefa hitantsika izany dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Miaraka ivavaka isika tompoko. Iray anay eo misy anan-danitra dia ratsy laza ary saotra natolotra eo anao noho izao tombonandro mianao anay izao. Misaotra noho ity sabata masina no mianao anio ity, engany ny fanahinao masina mihaino fony amanontolo ary talidalana anay hatrany anaovana ny sitraponao. Sotra mavaka manokana ny zanakao rehetra ao anatin'ny tsy fahasalamana izahay. Sitrano izy ireny tompo ary aoka ny sandrom-pitiavanao no anendra ny aretiny hanana ny fahasalamana aingana. Matsary koa izahay ho an'ireo izay ao anatin'ny fahoriana. Tompo, mampionona ny foana izy ireny ary aoka anao no toky sy antoka ho an'ireo izay nilaozana rehetra. Ka ho tsapan'izy ireo fa tsy irery izy ireo amin'ny fiainany. Ianao malala izay rehetra mahasoa, zanakao tompo, meo anay izay mahasoa anay araka ny sitraponao. Mangataka ihany koa izahay mba hamelanao ny heliko tsirairay avy ary hanositra molitra ny mpanomponao izay hitondra ny havatra anio. Ny amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izy mivavaka izao. Amen. Ho fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy alohany andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparatsoa dia andehantsika hiaraka heno an'ity iraira ity. Tumpo eo aminao no ametrahako ny fiainako ety, fa maro be ireo fandrika sy sakana mitady supatra ny diako any aminao tantanore razo ata zay no tonombavako karalay tananao maherino atsotranao deo afaka tokoa Tumpo eny ianao toko miangaviko hitary dalana fa maro berfa kampanay misarikai mitady andavoa kanidiako any aminao tantanore razo atao zay no tonombavako karalay tananao maherino atsotranao
eo afaka tokoa eo afaka tokoa eo afaka tokoa. Ry ava malala dia raina isan'andro san'andro ny tompo andriamanitsika satria no ny fahasoavany sy ny famindram-pony izay tsy lanindritra dia mbola afaka mifampahery indray isika. Vita ny bokin'ny Josoa ary araka ny nampita tamintsika dia hiditra indray any amin'ny bokiny any amin'ny testamenta vaovao isika dia tsy inona izany fa ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Ao indray izany no angalantsika ny fampianarana sy lesona mandritra ny mandrapatapitra n'izany boky izany moa zany maromarina kokoa ary dia andre afatra sarobidy isan'andro san'andro avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny isika. Isika moa zany isaky ny sabata no mandre ny afatra eto izay ampitainy tenanay ny pasteur Ernest Andriamparatsoa no mitondra ny afatra ho antsika tsirairay avy ho azy rery ny voninahitra ny mbola ahafahana mampita n'izany afatra izany. Ka ny boky ny asan'ny apôstôly indray zany izay anisan'ny boky tokony iainan'ny kristianina, iainan'ny fiangonana. Ao no misy ny secret ny zavatra rehetra mampahomby ny asa fitoriana ny filazantsara. Io ihany koa no tokony efa iainantsika amin'izao vanim-potoana sy vaninandro izao ry ava malala, fa tsy hijanona fotsiny ionona amin'izao isatsika izao, tsy ionona fotsiny amin'izao fomba fiasantsika izao, tsy ionona fotsiny amin'izao stratégie atsika izao, fa misy secret be dehibe zany zay mahatonga azy hoe asa ny apôstôly. Io zany no mirakitra an'ireo asa sy ny fitombon'ny fiangonana, ny fitarany ambaindain'ny fanjakan'Andriamanitra dia tokony hianatra amin'izany ny fiangonana tsirairay avy. Ianao io ihany koa zany satria be dehibe ny ataontsika hoe ministère personnel avy amin'ny ty boky ny asan'ny apôstôly ty dia mila mianatra an'izany ihany koa isika hoe inona nataon'ireo mpanompon'Andriamanitra izay ny asa tany amin'ny toerana maro samihafa tamin'izany fotoana izany. Ary misy secret zany izay ho zaraintsika enombieny amin'ny fahombiazany reto apôstôly ireto tamin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny asan'ny apôstôly toko voalohany dia izao ny vaky ny teny eto amin'ny anaran'i Jesosy: ny fidianan'ny apôstôly ny anankiray ho namany isolan'i Jodasy. Zay zany ilay soratra mandry iry ambony ery. Dia hoy ny andininy voalohany hoe: ry Teofilo, ilay boky voalohany dia nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy nampianariny hatramin'ny andro nampiakarana azy rehefa nodidiny tamin'ny fanahy masina ny apôstôly izay nofidiny, sady niseho koa tamin'ny famantarana maro tao aorian'ny Jaliny fa velona izy, ka niseho tamin'ny 70 andro izy ary laza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary niara-ny angona teo amin'ny Jesosy dia namepetra azy tsy hialan'i Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany iray izay efa renareo tamiko izy. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Eo aloha zany ny vaky teny izay ho vakitsika. Ny toko tsirairay avy mety hoe arakaraky ny halavan'ilay izy eo zany dia ho zarazaraintsika mety hoe première partie zany dia misy indray manaraka deuxième partie. Fa hatreo aloha zany raha mijery ny boky ny asan'ny apôstôly isika
dia fantatsika tsara zany fa rehefa tapitra ny filazantsara Matthieu, Marka, Luka, Jauna dia izy no boky mandimby an'izay rehetrarehetra zay, zany hoe nisy continuation ny asa sy ny tatitra rehetra izay niseho momba ny nahafatesan'i Jesosy Kristy hoe inona ny zavatra nitranga, dia araka ny hitantsika eo zany. Izy ity zany dia sady natao ho an'ireo jentilisa no natao ihany koa ho an'ireo jiosy natao atsika ihany koa moa zany marimarina kokoa ity boky ity, ary araka ny fantatsika dia Lioka zany no nanoratra ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Izy manam-pahaizana manokana satria dokotera zany zay le filazan'ny apôstôly Paoly azy izy lay atao hoe mpitsabo ary manana fahaizana manokana mihitsy izy zany na eo amin'ny fanoratana azy, dia niara-ny asa tamin'ny apôstôly Paoly, niara-ny asa ihany koa tamin'ireo apôstôly zany tamin'izany ary afaka nanoratra ny zavatra rehetra araka ny tokony ho izy. Izy ihany koa moa zany nanoratra ny boky Lioka izay hitantsika eto nadresena tamin'ny Teofilo izy ity boky ity zany, dia efa miteny eo izy hoe nisoratako nao taminao le tamin'ny voalohany iny dia ny boky Lioka zany, ary tia dia mbola tahaka an'izay ihany koa. Ny boky ny asan'ny apôstôly dia anisan'ny boky tsy misy veloma, tsy misy hoe teny famaranana be manahoana tahaka an'ireo boky nisoratana hafa rehetra, dia midika zany fa mbola manoratra ny tantara eo avokoa zany tsika tsirairay sy ny fiangonana hoe inona indray zany ny asa izay niandry, dia mbola afaka mbola manohy zany isika, mitohy zany ary zany mahatonga atsika hoe Jesosy rehefa nanome baika mandehana anao ataovy mpianatra ny firenena rehetra, dia tena ao boky ny asan'ny apôstôly zany hita mihitsy ny fandehanana any amin'ny toerana maro samihafa izay nataon'ireo apôstôly. Fa eto zany dia rehefa lasa Kristy ataony mazava tsara mihitsy moa zany hoe nampiakarana azy avy nakany an-danitra izay hitantsika amin'ireo faraparan'ny boky ny filazantsara, dia melohan'izay nefa Jesosy dia hoe rehefa lasa ozy izy dia misy fanahy ny mpananatra, fanahy mampahery, fanahy masina avy amin'ny ray no iraiko ho aminareo. Dia zay ny mahatonga ny hoe miandry ny fahatanterahany teny fikasana zany reto apôstôly reto. Ka nozy amin'ny andininy faharoa hatramin'ny andro nampiakarana azy rehefa nodidiny tamin'ny fanamasina ny apôstôly izay nofidiny, sady niseho koa tamin'ny famantarana maro tao aorian'ny jaliny fa velona izy, mbola veriny ihany zany hoe velona Jesosy ary lasa niakatra any an-danitra. Mbola hitantsika ao ambanimbany eo zany hoe manaona tokoa moa zany ny ainan'ny apôstôly an'izay fandehanan Jesosy zay, ohatrany hoe diso fanantenana ve sa nanana fanantenana zareo, midika zany fa misy iraka lehibe zay nampanaovin' Jesosy rehefa lasa nandeha izy, fa ny andrasan'ny apôstôly dia ny fanahy masina, fahatanterahana izay teny fikasana izay, dia feno famantarana sy fahagagana zany natao arinan'ny fahafatesan'i Jesosy aza zany, dia mbola betsaka ihany koa ny fahagagana, ny fahagagana zay niseho hoe rehefa nanombesana teo ny fasana dia tamboka eo zany dia nisokatra ny varavaram-pasana eo vato be, fahagaganana zany hoe izy nanokatra azy teo. Tampoka eo reo le mpiandry fasana rehetra le miaramila ny andrina tantsaka be teo tonga dia ny vava daholo ary dia ohatran'ireny olona torana reny zany mitsipatsipaka daholo satria fahazavana lehibe ny fitsanganan'i Kristy, na le fitsanganana maty mihitsy aza dia fahagagana ihany koa zany ry hava malala, ny fisehoana tamin'ny
mpianatra tamin'ny Maria moa zany ny voalohany indrindra tamin'izay zavatra izay de mbola izy daholo zany de mbola nijanona firy izy 70 andro Jesosy ary nilazany amin'ny fanjakan'Andriamanitra mbola tsy tonga de nandeha avy hatrany fa mba ho fantatry ny olona rehetra ho fantatry ny mpianatra hoe tsy nanaranara-pona ianareo fa tena hoe velona Jesosy ary indro izy fa nitsangana amin'ny maty ary misy fahagagana lehibe mbola nijanona 40 jours teo zany Jesosy mba ahatonga ny mpianatra tanjaka tsara tena nisy zay rehetrarehetra izay de lasa am'izay zany Jesosy de niangona ny apôstôly tamin'izay fotoana izay fa Jesosy zany niteny aza miala eto Jerosalema mihitsy aloha fa miandry ny fikasany ny teny fikasany indray izay efa renareo tamiko eto zany le hoe misy fiandrasana ny teny fikasan'Andriamanitra. Riavana ny lesona de zao hoe Andriamanitra de manome teny fikasana, isika de misy fiandrasana indraindray eo amin'ny teny fikasana. Mampahery antsika rehetra raha ohatra ka mamikitra amin'ny teny fikasana ianao be de be ny teny fikasana ao amin'ny soratra masina 527 ny isan'izy ireny ny aza matahotra fotsiny zay ny akoatran'izay feno teny fikasana ho anao isan'andro amin'ny soratra masina de zao mety mbola miandry teny fikasana ianao miandrasa tsara fa tsy maintsy ho tanteraka izany faniriana izany raha sitrapon'ny Kristy ny atanterahany ka anisan'ny zava-dehibe zany tokony ho fantatsika izay. Dia mitoy indray zany ny lesona lehibe ao anatin'ity asan'ny apôstôly toko voalohany ity de zao no voalaza eto zay anisan'ny andiny mafinaritra de lay hoe John nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanamasina rehefa afaka andro vitsivitsy eo amin'ny andiny 5 misy an'izay de zao hoe fiteny fikasana ihany koa zay atao batisa ny fanamasina tsy vita ny batisa ny rano fotsiny zany ny batisa ny rano de tena zava-dehibe satria symbole iny ary iny no marika anehoanao ampahabemasony finoanao hoe resy lahatra raha olona vonina de atao batisa ianao tsy zavatra optionnel zany ny batisa hoe teanao batisa na tsy teanao fa tena zavatra biblika mihitsy ary tsy maintsy atao batisa ny olona rehetra tsy batisa ny rano fotsiny anefa fa eto de zao hoe batisa ny fanamasina zay raisina isan'andro ary lesona lehibe ho antsika zany zay hoe mova ianao vita batisa ny rano fotsiny fa tsy vita batisa ny fanahy ary moko ve ianao mbola tsy vita batisa ny ninona mihitsy fotoana mety zao anapahana hevitra ny amin'ny firosoana ho amin'ny ranony batisa ary fandraisana n'izany fanahy masina izany azo atao ny mandray ny fanahy masina à la fois zany sady atao batisa ny rano ianao miaraka amin'izay ny firotsahan'ny fanahy masina misy fotoana koa Andriamanitra rehefa resy lahatra ny olona anankiray reseny fanahy lahatra de efa vita batisa ny fanahy izy de manaraka ny batisa ny rano io zany ny tompo manana ny fomba rehetra satria Jesosy rehefa natao batisa eo no eo teo amin'iny miakatra avy ao anaty rano iny toa de nirotsaka ny fanahy proof zany zay fa ny olona zay atao batisa no mandray ny fanahy ihany koa de ohatr'izay ihany koa ry nary Paoly sy ireo olona rehetra ato amin'ny boky ny asan'ny apôstôly zany rehefa natao batisa de feno ny fanahy masina avy hatrany ireny olona ireny de anjarantsika zany manapa-kevitra ankehitriny ny amin'ny firosoana amin'izany rano batisa izany ary batisa ny fanahy masina ihany koa zany mba tsy hahatonga antsika ho tavela fotsiny amin'izao zany ka tsy handray fanovana avy amin'ny tompo. De mitoy eny ny lesona antsika zany hoe nisy mpianatra zany teo amin'ny lalana mandeha makany Emmaus tamin'izay fotoana izay de nisy mpianatra rola izay miresadresaka zany satria avy nijery ny fiakaran'i Jesosy avy nijery ny fiakaran'i Jesosy zany izy ireo de miresaka amin'izay zany hoe ahoana tokoa moa zany tena lasa Jesosy de ahoana amin'izay zany ny amintsika natahotra zany izy ireo hoe tena zay zany fa de samy mirava zany samy miala zany ty fa le olona natokisana tokony ho mpanjaka ilay mpampianatra lehibe teo dia lasa nandeha
eo amin'ny 15 zany ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina rehefa avy niteny an'le hoe azo hery ianareo dia ho lasa vavolombeloko. Raha mbola nijery izy ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany maso intsony. Dia ity misy fahamarinana lehibe anankiray ihany koa izay tiako ampita amintsika zany amara-paranana an'izao afatra izao. Dia amin'ny 10 raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan Jesosy, indreo nisy roalahy teo anilany ny akanjo fotsy tonga zany dia nisy roalahy zany teny an-dalana dia nisy anankiroa koa tonga dia miakanjo fotsy tonga avy any anjelin'ny tompo zany ireo satria mbola mijery ny lanitra zany zao sady mandeha zany no mijery ny lanitra sao dia hoe milatsaka avy any ihany ny tompo. Dia izao ny zavatra niteneniny hoe ry lehilahy Galiliana ao izay 120 nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo, zany hoe mbola varina mijery ny lanitra iny efa tsy hitantsony ohatran'ireny mijery roplanina reny zany dia lasa ny ambony ihany. Fa Jesosy moa amin'ny maître ny univers azy dia afaka mamakivaky ny lanitra manontolo mihitsy ary zay mandre zany. Iny Jesosy izay nampiakarina niala teo aminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Rahalahy sy anabavy malala, io ny fahamarinana anisan'ny goavana indrindra manamparany amin'ny fiavian'i Kristy tao aorian'ny fitsanganany tamin'ny maty. Miteny foana Jesosy hoe aza malahelo ny fonareo amin'ny Jaona 14 zany fa minoan'Andriamanitra minoako ohatrany ndraiky misy fitoerana maro ratsy zany dia efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoeranareo ary ho avy indray ka handray anareo any amiko. Dia ity zany misy déclaration ngeza be izay nitenenina ihany koa iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Ry avo malala, tena zava misy ty fiavian'i Kristy ity. Movenao vonona amin'ny fiavian'i Jesosy indray eny amin'ny ranolanitra niakatra izy tamin'ny efa 2 taona mahery tsika zany zao efa anatin'ny temps de grâce efa mihoatra 20 taona 20 taona tsy ela zany zao ny taona 2 zany hoe efa tokony isaky ny 2 taona zany rehefa mijery ny tantarantara isika dia misy zavatra mitranga dia ny fiavian'i Kristy teraka zany zao ny farany tamin'izay fotoana izay dia efa tokony ho avy zany Jesosy Kristy fa dia période de grâce zany zao temps de grâce ho atsika fahasoavana ho atsika tompo-pahasoavana ho atsika sisa efa prolongation zany zao miandro ny fibebahanao miandro ny avitanao batisa amin'ny rano sy ny fanahy dia ho avy Jesosy tsy mandainga ny Jesosyntsika tsy mandainga ny soratra masina tsy mandainga reto iraka anankiroa izay teny an-dalana teny Emosy reto ny teny iny Jesosy nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy indray. Na miandry ela aza isika na ataon'ny sasany hoe efa ela loatra zany foana no vetesina eran'ny radio sy eran'ny internet sy anona ny reto tsy maninona izay filazan'ny olona azy fa mazava ny teny eto hoe iny Jesosy nampiakarina dia ho avy indray ka tahaka ny nahitanareo azy zany. Anjarantsika miomana arak'izay azo atao. Lesona lehibe anankiray izay mbola tiniantsika any aoriana mikasika an'izay le hoe fiavian'i Kristy izay. Fa androany aloha zany raha fitinina ny zavatra rehetra voalaza dia mazava ty boky amin'ny asan'ny apôstôly ity zany izay nisoratan'ny docteur Lioka zany ho an'ny Teofilo dia boky mirakitra andreo asa sy mission rehetrarehetra izay nataon'ny apôstôly. Boky vao manomboka misokatra ny boky ny asan'ny apôstôly dia mitantara ny fiakaran'i Jesosy, ny fitsanganany amin'ny maty ary ny afatra nataon'i Jesosy tao anatin'ny 40 andro-bolany janonany ary ny tenenany hoe ianareo dia atao batisan'ny fanahy tsy ho ela. Dia zay nahatonga le eo amin'ny 15 hoe azo hery ianareo, mahazo hery zany isika. Rehefa ny olona anankiray mandray ny fanahy zany dia mahazo hery lahy sy anabavy malala. Ny olona anankiray manana ny fanahy masina dia misy hery tsy takatry ny saina ao anatiny. Gaga ianao hoe fa avy aiza zany hery mandresy lahatra zany, ahoana zany hery manova olona zany avy amin'ny fanahy zany, tsisy herin'izaniza izany fa omeny tompo atsika. Ary zay mahatonga atsika afaka miteny, afaka mampianatra satria ny fanahy afaka
afaka mijoro vavolombelona afaka manambara ny fitsanganan'ny Kristy maty zany le vavony atao hoe ho vavolombeloko zany ange dia ny olona atao hoe vavolombelona dia sady nahita ny nandre no nahatsapa mihitsy mety nikasika mihitsy dia ohatran'izay mihitsy hoe lasa vavolombelona ka ianao ve manaiky ataon'i Jesosy vavolombelona tsy mbola nanandrana ianao matoa tsy mijoro vavolombelona tsy mbola nanandrana ianao matoa tsy misy activité missionnaire mihitsy ataonao dia anjarantsika zany manao an'izay ary ny afaran'le izy dia le hoe iny Jesosy zay nampakariny iny rehefa niakatra Kristy dia ho avy indray ry havana ho avy tsy ho ela Jesosy movonina ve ianao move efa nandray an'i Kristy ianao tombo sy mpamonjy ny tenanao manoka move mbola mampifilafila an'Andriamanitra move mbola mitarazoka mbola taraiky ihany isika ankehitriny amin'ny décision tokony ho raisina tsaroa fa ny décision raisinao androany mamaritra ny mandrakizay ianao ka dia raiso ny fanapahan-kevitra ny amin'ny fanarahadia an' Jesosy Kristy hivavaka isika. Tompo ray masino misaotra no ny asan'ny apôstôly toko voalohany izay nidinianay androany ary amakivaky an'izany boky izany izay andray fampianarana andray fananarana andray torohevitra dia fenoa ny fanahy masina isan'andro ka hijoro vavolombelona ho anao mitahiny mpiaino rehetra mitahy foana ny fampitanana izao hafatra izao indrindra ny tenako izay mitondra ny hafatra Jesosy dia ianao no andamina ny programa rehetra ianao no anakina koa ny toko rehetra zay mbola hodiniana sy ny fampianarana rehetra izay mbola iarahana eto dia misaotra indrindra fa mbola fahasoavana no namonjenao anay ary tombo-pahasoavana zao fotoana ahafahanay mandre ny hafatra izao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ry hava malala dia mbola iresaka tapany faharoa isika amin'io asan'ny apôstôly toko voalohany io fa dia ny tompo ane no hitantsika ary ampiatra avy hatrany ireo izay nianarana tamin'ity androany ity isika mianakafy mirary soa antsika ho tahin'Andriamanitra indrindra amin'izay rehetra atao ary arao tsy tapaka ny onjam-peo azonao téléchargena ihany koa any amin'ny sitany Hope Fire Radio izao hafatra izao. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany tsy handalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirianay moa zany eto amin'ny Hope Fire Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herina ny toy izao eto amin'ny Hope Fire Radio. Isaorantsika manokana ny mpanompony pasteur Ernest Andriamparantsoa izay nitondra ny teniny teo ary izao moa Nonsiara Zakanjoary no nanolotra ny fandaharana tamin'ity androany ity dia manome velomanao indray mandra-piona amin'ny manaraka indray. Narahinao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fire Radio. Sabata feno fitahina, sabata feno fahasambarana, sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompom-pivavahana.